Amin'ity herinandro ity no voarahany vaovao azo avy eo anivon'ny ministeran'ny tany no mety voan'ny anaran'izay PDS vaovao hitantana ny tanàna Antananarivo renivohitra ratsy ivona tokoa dia fambolana maromaro no banga izany toerana izany. Tao anatin'ny telo volana izao dia tsy nisy PDS intsony ny tanàna Antananarivo. Taorian'ny elan'ny PDS teo aloha Andriamatoa Edgar Razafindrava izay kandidata amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia efa nisy ny fandiniana izay hosolony raha nambarany teo anivon'ny ministeran'ny tany. Efa maro ny anarana voatonona mety ho voatendry PDS Antananarivo vaovao. Anisan'ireny Andriamatoa Augustin Andriamananoro, Hery Rasoamaromaka ary Serge Rakotomanga. Hatreto anefa dia tsy mbola nisy ny fanapa-kevitra niraisina momba ny fanendrena PDS eto Antananarivo renivohitra. Ny azo antoka amin'izao fotoana izao dia olona akaiky ny filoha an-tetezamita no apetraka eo amin'ny toeran'ny PDS n'Antananarivo. Izany dia noho ny maha-toerana stratejika ny tanàna n'Antananarivo. Fanapa-kevitra politika raha nambaran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny tany ny fanendrena PDS ary notsim-pihany fa ny filoham-pirenena izany hoe filoha an-tetezamita raha ny vanim-potoana misy antsika amin'izao fotoana izao no tompo fanapa-kevitra farany. Raha ny fanazavana voaray dia amin'ity herinandro ity no hamoahana ny anaran'ny PDS vaovao n'Antananarivo renivohitra ary mety anisany horesana ao anatin'ny filan-kevitra minisitra Rampitso 7 Novambra ny momba ny fanendrena ny PDS amin'ny tanàna n'Antananarivo.